Fiadanany amin'ny fiainana andavanandro dia mila mivavaka isika. Ery ny vavaka, fahasoavana mahatalanjona apetrak'Andriamanitra eo am-pelatanantsika ny vavaka. Hitantarako anao ny tantaran'i Louise Reden, vehivavy ory, nalahelo ny tarehany. Ary rehefa niditra tao amin'ity fivarotana entam-barotra iray izy, dia nanantona ny tompon'ny fivarotana tamin'ny fomba feno fanetretena, ary nanontany azy raha afaka mba mividy entana mitrosa izy. Nanazava moramora izy fa narary mafy ny vadiny, tsy afaka niasa. Niteraka fito izy ireo ary nila sakafo. Niome azy ilay mpivarotra izay mitondra anarana hoe John Laos, ary nangataka azy hiala ny fivarotany. Raha nieritreritra ny fahasahiran'ny fianakaviana ity ramatoa ity, dia tsy kivy. Hoy izy, miangava aho Ramose, rehefa afaka aho dia alohako haingana ilay trosa. Nilaza taminy John Laos fa tsy afaka nanome kredi azy izy satria tsy nanana kaonty tao amin'ny fivarotana izy. Nisy mpanjifa nitsangana teo akaiky teo nandre ny resaka izy roa. Nilaza tamin'ny mpivarotra, ilay mpanjifa, fa izy no andoha izay rehetra ilain'ny fianakavian'i Louise. Hoy ilay mpivarotra nanontany an'i Louise, manana lisitra entam-barotra ve ianao? Namaly Louise hoe, eny tompoko. Okey, hoy John, apetrao eo amin'izana ny lisitry ny tsenanao, na inona dia omeko anao ny mitovy amin'ny lanjany. Nisalasala kely Louise Reden dia niondrika ny lohany, ary avy eo nikaroka ny poketrany ary namoaka taratasy iray. Nanao ny ratany zavatra teo amboniny ary naforitrany tampitandremana io tapa-taratasy io ary napetrany teo amin'ny mizana. Mbola niondrika ny lohany. Talanjona ny mason'ny mpivarotra sy ny mpanjifa rehefa nidina ny mizana ary nijanona ambany. Ilay mpivarotra nijery an'ilay mizana ary nitodika tsikelikely tany amin'ny mpanjifa izy, tsy nampino. Nitsiky ilay mpanjifa ary nanomboka nametraka sakafo teo amin'ny ilan'ilay mizana. Nijanona ambany ihany ilay ilan'ilay mizana misy an'ilay taratasy. Nampino menaka, nampino vary, nasiany karazan-javatra rehetra, ny voatabia, fa ny mizana dia nijanona teo ambany foana izay nisy ny taratasy. Tena rikoriko izy ary noraisin'ilay tapa-taratasy teo amin'ny mizana ary nijery tamin'ny mpahagagana izy rehefa nanainga ilay taratasy, niverina teo amin'ny lafin'ny sakafo ilay mizana. Mahatalanjona. Ary rehefa naka an'io lisitra io izy dia nijery, tsy lisitra ilay izy. Raha ny marina dia vavaka izay nilaza hoe, Tompo, fantatrao ny zavatra ilaiko ary apetraka eo an-tananao izany. Ilay mpivarotra nanome azy ny zavatra rehetra napetraka tao ary ilay mpanjifa izay gaga dia tonga saina fa tena fahagagana tokoa izany. Ary avy eo dia nomeny vola $50 ary nilaza taminy fa mendrika izany. Andriamanitra irery no mahalala ny tena lanjan'ny vavaka iray. Tsy misy vidiny ny lanjan'ny vavaka. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika fa tsy tokony hanahy isika raha manana olana. Filipianina 4:4-9 dia milaza amintsika fa aza manahy na inona fa amin'ny zavatra rehetra dia ampahafantaro an'Andriamanitra izay ilainareo amin'ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana. Ary hoy Jesosy taminareo ho an'izay sahirana ao amin'ny Jaona 5:12, ao amin'ny 4:20 dia milaza izy fa hatramin'izao dia tsy mbola nangataka na inona taminy anarako ianareo. Mangatà dia azo ianareo, mba ho tanteraka ny fifalianareo. Mivavaha ao amin'ny efitranonao, fahasan-drato any an-danitra koa
ny fonao rehefa manao ny asanao isan'andro ianao. Niara-nandeha tamin'Andriamanitra ianao ka navelany ho henoina ny vavaka nataony, ny vavaka mangina ataony fanahy, matsapy izany vavaka izany Andriamanitra. Manandratra ny fanahintsika amin'Andriamanitra izany, fa ny vavaka koa dia mamerina an'Andriamanitra amin'ny ambaratongantsika. Izany hoe mampidina an'Andriamanitra ao anatin'ny fahasahiranantsika amin'ny alahelo-ntsika. Aoka apetratsika eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva ny filantsika, ny hafaliantsika, ny alahelo-ntsika, ny fanahiantsika, ny tahotsika. Tsy handreraka azy isika, tsy ho vitantsika mihitsy ny hampandreraka azy. Izay manisa ny volon-dohantsika dia mihevitra izay ilainy zanany. Te-teny aho, Tompo, ampianaro hivavaka aho. Mivavaha rehefa noana ianao. Mivavaha rehefa te hiasa ianao. Mivavaha rehefa tosy fitsapana. Mivavaha rehefa lasa dranomaso. Sy ao anatin'ny fahoriana ianao. Ry ralahiko, ry anabaviko. Raha mahatsiaro voahilikilika ianao, mivavaha. Rehefa hampangana lainga ianao, dia mivavaha. Rehefa mangatsiatsiaka sy maizina ny lalanao, mivavaha. Rehefa misy fahoriana manodidina anao, mivavaha. Aza manahy na inona na inona. Rehefa ao anaty lafaoro misy afo na ao andavaky ny liona ianao, dia mivavaha indray. Rehefa miozongozona ny sambonao ka manondrahona ny lentika, dia mivavaha indray. Ary mahareta fa mihaino anao Andriamanitra. Ary raha miadana ny valiny, raha manafika ny fisalasalana ianao, dia mivavaha ihany, mivavaha, mivavaha hatrany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza antsika mba hivavaka tsy ankijanona. Ao amin'ny Tesalonika voalohany, 5:17. Mivavaha ihany, ry ralahiko, ry anabaviko. Andriamanitra ny hita ianao.